Rabantsika rehetra amin'izao arivarivan'ny Alahady fa 8 Desambra 2024 izao. Alahady fankalazana ny fianakaviana masina androany. Zany hoe ny Sainte Famille dia ny fianakaviana masina izay nivian'ny Jesoa zazakely mpamonjy vao nankalazantsika vao aingana farany teo. Ka nahatsiaro ambavaka ny rehetra engany mba samy irotsahan'ny fany amin'ny masina ny fianakaviana tsirairay avy, ka mba hanjakan'ny fitiavana, ny fiadanana ary ny fifamelana. Tsaroany indrindraindrindra koa ny fianakaviam-ben'ny malagasy zay lavitra zay fitiavana, fiadanana sy fifamelana izay amin'izao fotoana izao, anaty savorovoro tebiteby mikasika ny valim-pifidianana ben'ny tanàna farany teo, zay nanaovana amboletra, nanaovana fandikan-dalàna Tsiroamatany, de terena ivoaka ho eken'ny rehetra, ka tsy mandefitra, zany hoe tsy nisy izay famelana izay eo amin'ny seny izay miziriziry manao ny tsy marina, mamoaka valim-pifidianana tsy ara-dalàna ary tsy eken'ny rehetra, ary etsekilany koa ny vahoaka fidy dia tsy manaiky, tsy mandefitra manana ny rariny, satria tsy safidin-drareo no tediavina ho avoaka, tsy maintsy ho ekeny. Ka mivavaka isika mba samy saina sy eritreritra ny tsirairay avy, ka mba ny marina dia ny marina rery ihany no ho ampiarina, ka very ilay fitiavana, ilay fankatiavana, ilay fihavanana eo amin'ny malagasy. Very koa ny fahamarinana, zany rehetra zany dia no ny hery maloton'ny vola sy ny fitiavana fahefana diso tafahoatra eo amin'ireo mpitondra tao anaty farankisosina, satria mpitondra sady tsy akatoavim-bahoaka, tsy legitima no tsy ara-dalàna, satria lany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, mahatonga izao korotana sy savorovoro tsy misy farany zao. Mpitondra zay tsy manaja lalàna dia olona tsy misy fitiavana, zany tsy misy fahamarinana, tsy misy fitiavana, satria raha olona heverinao, rahalahinao mitovy aminao, olona mitovy aminao, tsy ho verezinao zany ny zorony, satria ny fangalarana ny vatony dia fisakana anazy tsy aneo ny safidiny, zay zo faran'ny
masina indrindra eo amin'ny zon'olombelona. Zay miantoka ny fahafahana ny fahafahanao misafidy. Ka tsy misy tsony ny fahamarinana, ary azo lazaina fa tena potika tanteraka sy tsy misy fatahoran'Andriamanitra intsony. Ka iny rahantsika mahita sy maheno amin'izao fotoana izao, voizina resaka fanenjehana ny teny fananarana nataon'ny pastera, fa amiko dia tsy afa-misaraka ny politika sy ny finoana. Samy manana ny anjarany, fa zavatra roa ny eo amin'ny ara-panahy sy ny eo amin'ny politika fitantanana dia mba hananana olom-pirenena vanona sy matahotra an'Andriamanitra. Ka eto amintsika dia efa lasa atao fitaovana politika hatramin'ny fivavahana izao. Anaramana amin'ireto compte fako maro dia maro anaratsiana ireo ray aman-dreny ara-panahy, fa ny ady tsoroko eo amin'ny hoe Andriamanitra dia lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zany hoe le fiainana dia tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra. Tsy azo sarahana zany ny finoana sy ny fiainana. Zay politika, fiainana dia politika. Fa tokony hifanaja ary hanaja ny ray aman-dreny. Zay no mahatonga n'izao savorovory zao, satria na ray aman-dreny ara-panahy ity na ray aman-dreny ara-drazana dia tsy toteny intsony, tsy asiana asina, tsy asiana izao fitondrana izao asina. Ka zay no mahatonga antsika ikorotan-dava tahaka izao, iaina ao anatin'ny tsy marina sy ny tsy rariny. Ka tsy misy tsony zany le fiadanana no lazaiko teny ambony, fa mitebiteby, potika tanteraka, satria potika tanteraka lay fifankatiavana ary tsy misy intsony lay fahamarinana. Ny antony dia tsy manao ny asany tandrify azy ny fitsarana zay tokony ho fitsarana marina, tsy mitanila, sy fitsarana mahaleo tena, tsy voatsindry. Zavatra tsy misy zany eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ka firenena tsy manana fitsarana na tsy misy fitsarana mahaleo tena dia tsy hisy fahamarinana na oviana na oviana. Sary azo mentsika an'izany, kisarisary azo alaina dia ireny volamena zay mipirina tsara tany anaty coffre-fort, ary tsy hoe teny an-dalambe fa tao anatin'ny ministera. Zany ministera zany dia symbole zany hoe fahefana izany, toeram-pahefana zany, toerana misy fahefana. Reo volamena tao anatiny dia azo arina amin'ny hoe zay zany le volamena zany le tena valeur, tena izy. De ny fahamarinana sy ny sotoavina malagasy
ka ireo fahendrena tena izy ireo no nangalarina de nosoloina vy izay tsy izy, tsy volamena ny vy, tsy manana izay mahasarobidy toy ny volamena izay. Milaza zany fa zavatra fosika sy lainga, fitaka nosoloina zavatra tsy marina zany ny volamena tena izy. Ka izay dia midika fa tsy misy azo antoka intsony eto amin'ity firenentsika ity, satria any amin'ny tena saropady indrindra, any amin'ny toeran'ny ministera no manjavona ohatr'izany ny volamena. Le fahamarinana mihitsy zany ny tena efa potika, tsy misy manjavona tanteraka. Ka reny volamena reny de tsisy hita popoka. Mazava ho azy fa any Dubai aloha izy indray no tena nefarany, fa tiako hoe tsy hita popoka de tsy misy tompon'andraikitra mivantana tratra na hoe bedy voasarona tamin'ireny raharaha reny, fa reo pirina kely no mody samborina fa ny halatra volamena sy ny fanoranana de mitohy andro aman'alina. Ka izany tsy fisian'ny fitsarana mahefo zany dia mitondra antsika any amin'ny tsy fahamarinana, ary indrindrindrindra mahampanjaka ny tsy marina sy ny tsy maty manota. Ka eto amin'ny faraparan'izao taona 2020 zao de eo amin'ny kion-dalana mihitsy sika zao amin'izay resaka fitsarana izay antoko ny fahafahantsika, antoko ny fahamarinana mahafirenena tandalana ny firenena. Ka anjaratsika zany no mijoro, miaro, miady mba hisian'izay fitsarana izay, fitsarana ara-dalàna. Ka ny maika de maika zao dia ny fiverenan'ny firenena tan-dalàna, fa raha tsy zany dia ho very firenentsika, ho very any amin'ny jadona. Ka tsy anaiky ny didiny kofehy lehibe n'olona iray isika zay mamotika sy manimba ny rafitra rehetra mahafirenena ny firenentsika amin'ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Ka hijoro isika hiaro izay fahafahantsika izay, hiaro ny fandresentsika amin'ny fifidianana teo, satria tsy andefitranana ny rariny tsika mba hahafahantsika mijoro, hahafahantsika mamerina sy manangana indray firenena tan-dalàna, ka ho firenena lavitra ny jadona ary feno fahamarinana, tsara tatana ary manana fitsarana matanjaka, miasa malalaka anafoanatsika ny kolikoly rehetra zay manimba ty tanitsika ity efa ho 15 taona manesy izao, misesy zao. Ka dia mametraka ny veloma finaritra atsika rehetra indray
mbola iverina kely momba ny resaka tena hoe jery todika ny taona 2024 ho ifarana tsy ho ela ity ka dia mametraka ny veloma mandram-peona antsika rehetra indray.